en Iran nandalo tolo-kevitra ampitsarana ny ady napetaky ny pakistanais ny gardien de la révolution nambaran'izy ireo fa mbola hitoy ny fifandonana ary tsy maintsy tanterahina ny valafaty kasainy efa nampitombony tafika ihany koa izy ireo tamin'ny alalan'ny fanangonana réserviste ary nilaza fa vonona iaro ny tanindrazany hatramin'ny farany. Ho an'ny bekitana kosa dia hita tao amin'ny faritra ny tendrombohitra maneranirana ny Irak sy Iran ilay miaramila amerikanina izay nitondra ny fiaramanidina F-15 izay tratran'ny tifitra vararaka nataon'ny zareo gardien de la révolution ao Iran. Nandritra ny fanavotana io pilote io dia apotika ny fiaramanidina telo araka ny vaovao navoaka ny CIA. Ny fomba nahazahoana an'io miaramila io araka ny nambarany dia voalatsaka ilay fiaramanidina dia nanao ny atao hoe diversion ny CIA ary laza fa efa tratra ilay tratrany gardien de la révolution zany tratrany iranianina zany ilay pilote. Zay nefa noseho fa efa hita tamin'ny alalan'ny radio GPS sy ny fitaovana teny am-pelatanana ilay pilote anankiroa ary avotra somatsara. Efa misy ny tatitra momba ny fahaverezana olombelona na ny hoe perte humain zany eo amin'ny ady eo amin'ny fanandrinan'ny Iran sy Israël ary États-Unis sy ny firenena manodidina. Ho an'ny Israël dia efa nisy civil 7 maty ary miaramila 110. Ho an'ny Iran kosa dia manodidina ny 509 ny civil maty ary 5,000 eo kosa ny miaramila avy eo amin'ny gardien de la révolution. Ho an'ny Irak satria tafiditra ao anatin'ny ady tanteraka Irak izay mampiasa milisy manampy ny Iran dia misy 100 ireo milisy maty ankehitriny. Ho an'ny Émirats Arabes Unis kosa dia misy eo amin'ny 12 izay tsy voafaritra satria ny Croissant Rouge any atoerana no manome ny vaovao. Ao Liban satria manomboka maka ny tapany atsimon'ny Liban ny Israelianina dia misy ny fifandonana mahery vaika ary anisany misy ny fahafatesana olona maro anisan'izany ny ireo atao hoe milice siita izay miaradia amin'ny Yemen sy Iran izay vatsian'ny Iran fitaovam-piadiana ary Hezbollah. Misy 10 eo ireo miaramila Hezbollah maty ary 10 ny civil maty. Fanatanjahantena niditra midinga any ampaha-efadalana ny UEFA Champions League manomboka anio talata 7 april 2024. Andrasana ny fifandonana eo amin'ny Barcelona sy Atletico Madrid izay andrasan'ny mpanohana fatratra etsy andaniny. Ny Real de Madrid dia hiatrika ny Bayern de Munich avy any Allemagne. Ny Liverpool avy eo Angleterre kosa dia hifanatrika amin'ny PSG avy eo France. Vaovao eto an-toerana nitsidika amin'ny faritra Otmatsiatra ny filohan'ny fanavoazana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nisy ny fitokarana zava-bita ary nisy ihany koa ny kabary nataony hanamafisana ny firaisan-kinina ny malagasy. Nambarany ihany koa fa ho tendrena fa tsy ho fidina ny sefokotany manomboka eto. Any Antsirabe tapaka hatramin'ny alakamisy sy lasa teo ny jiro araka ny fanazavan'ny JIRAMA vokatry ny fanimbana na acte de vandalisme nataona olo tsy fantatra mpisetrasetra hoy ny JIRAMA. Farany nandritra ny herinandro amin'ny Pasika dia samy nandefa firaritsoa avoaka malagasy ny filoha teo aloha i Andry Rajoelina Marc Ravalomanana. Mandra-piana vetivety tompoko.